ravina milalo tompo ity no alatsinainy 20 novambra 2020 andro faharoa amin'izao herinandro vaovao sy nitomboka omaly alady miato vento alady 17 novambra 2020 mivavaka sy velom-piterana anao zay tompo fatafiditra eo anatin'ny tombo avao ny fiangonana izay ampandeany tsara aminao zay a atao fitafateto aminao a fakanamiza moa zay fa ianao ny manana teny fiainana manak'izay dia miteneny ianao fa tevotro zavatso ao amin'ny teninao zay a ray zanak'ahafana masonao amen. Ny bokin'i Isaia toko fahadimapolo a andiny faefatra ka hatramin'ny fahasivy a no anjara mofinainao antsika amin'ity alatsinainy 20 novambra 2020 ity vakito zao zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah Tompo nanome aliny lelany efa may mba ezako manao teny ampatanjaka zerera ampandeseny isamarainy eny ampandenesiny ny sofoko ieno tahaka ny efa may. Jehovah Tompo nanokatra ny sofoko ary zao tsy naditra nanyembitra namosotro natotro amin'ny kapoka antakolako amin'izay manao gobaoka mitavako tsy nafeniko taminenatra sy ny ora fa Jehovah Tompo namonjy ahy ka dia tsy risikenatrao ary efa nao mafisoko mitahaka ny afo vato ny tavako ka fantatro fa tsy menatrao efa kaiky zay manamarina izy no ady amiko andeha hiara-mitsangana sika izy ny manana ady amiko aoka izy ho avy amiko indro Jehovah Tompo no monjy ahy ka izy moa ny anamerika indro izy rehetra ho tonga tahaka ny lamba mangarahara laniny kalalao izy masonao manamasinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ny tompo miendany tanteraka amin'ny olony ny tompo miendany tanteraka amin'ny olony satria volazy eto a efa kaiky izay manamarina iza no ady amiko andeha hiara-mitsangana amiko isika iza no manana ady amiko aoka izy ho avy amiko indro Jehovah Tompo no amonjy ahy. Ny mpanompon'Andriamanitra ry havana dia tsy mba miady miara-miady aminy mihitsy ny tompo ary tsy avelany angayay ny mpanompo aka ny voalazany Isaia hoe mpanompoka ianao efa nofidiako ka tsy manareko eto ninona hery anana amin'ny fahavalo sy mampatanjaka azy dia voalazy eto hoe Jehovah Tompo no amonjy ka iza no alameloka. Jehovah Tompo no amonjy ka iza no alameloka. Iza ny sa afaka anameloka ny tompo, iza ny sa hitsara ny tompo fa isika rehetra dia tsy maintsy hitatoetra tsaraina manoloana seza fiandanan'Andriamanitra. Iza marina ny tena manerika anao, ny tenanao ve na ny filanao ve fa ny tompo mihitsy ve nitsaronao manao hoe mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra. Raha zany no ataonao sy ataoko ary ataontsika dia mahazo ny teny mpitahiana hoe tsika hoe inao momba anareo manakariva ambara-patonga ny fataperana zao tontolo zao fiantsonantsika izay manaiky mianton'Andriamanitra eto ny mba hanao ny asan'Andriamanitra tsaka ny sy andavana tsy ekeka foana tsy ho filanjavatra no anaovana azy fa tena fanolora-tena entina anehoana ny voninahitran'Andriamanitra fa zay nataontsika dia kaiky izay manamarina antsika izy no iady iza no iady amintsika andeha hiara-mitsara antsika iza no manana ady amintsika aoka izy ho avy amintsika indro Jehovah Tompo no amonjy antsika dia ho zany tokoa ane ny fiakeriko sy fiakerenao a ity zao tontolo zao ty izay masika dia masika mihitsy a manenjika sy mamono ny fivavahana kristianina amin'iny maro samihafa tsy mivatana izy a fa akolaka dia mandro manana ratsika raha tsy mijobo tsara sy mitoetra tsara amin'ny Kristy fa raha mitoetra tsara amin'ny Kristy tsika dia voaka mpandresy atrany amen. Dia raha sy ny misaotranao izay raha io fa tsy havelanao ravoravo tanana izay na miatsarotra
zay tianay aty am'ty zao tontolo zao ty fa ianao ny falehibe ny lehibe rehetra satria inao lay mananarana hoe tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka tsisy tahaka anao a Andriamanitra zay mamonjy sy manafaka anay ary mampandrisy anay dia ataovy miakindro aminao zay aza velisahaka aminao ka sandray zay miarany vavaka hoe rainay zay nandana masina ny naranao mitonga ny fanjakanao atao anay silaponao idia tany tahaka ny tany menaniny anina saso anay ary mamelany elokay tahaka na melanay zay minika taminay izay mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy eo mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen tanterahany avonlina amintsika ane zao tsodrano tononona mianaray zanaka fanamaso zao a reso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany tanareo ne ny tompo ka miaranareo mampabirapiratra ny tavolinareo ne ny tompo ka mamindra fonanareo a manandratra ny tavolinareo ne ny tompo ka manomenareo fiadanina matoky sy miantso anareo a sady izany nanifo zany voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany a amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina amen.